teti-bola fotsiny izany. Izany hoe vola antenaina fa tsy vola tena miditra. Raha raisina ohatra ny taona 1.4 raha 4.4 miliara no teti-bola, vola 4.4 miliara fotsiny no niditra ao amin'ny commune. Izany hoe ny 1.7 isan-jato fotsiny. Ho an'ny taona 2.4 raha 2.357 miliara ariary ny teti-bola, 7.5 miliara no azo, izany hoe ny 9 isan-jato fotsiny. Satria moa raha malala fa fara fa vitsiny 2 tapitrisa ny isan'ny mponina eto Antananarivo, tsy ampy be izany teti-bolan'ny commune izany hikarakarana an'ireo olona 2 tapitrisa eto Antananarivo ireo. Ho an'ny taona 2.4 ohatra, raha 2.357 miliara ariary ny teti-bola, ny vola nentin'ny commune urbaine hikarakarana olona iray teto Antananarivo tamin'izany 2.4 zany dia 10,790 ariary fotsiny. Raha vadika dolara izany dia tsisy dikany satria $2.2. Isa mampimoe izany, izany hoe ridicule, satria raha ny fenitra iraisam-pirenena no tarafina, $300 isan'olona isan-taona no ilaina mba hahafana mikarakara ny mponina eo amin'ny tanàna. Izany $300 isan'olona isan-taona izany dia midika fa raha te ho tomombana ny asan'ny commune urbaine eto Antananarivo dia mila 200 miliara ariary ny commune hikarakarany ny mponina 2 tapitrisa mipetraka eto. Tsisy haiko amin'izany aza ny olona vaovao tonga eto Antananarivo. Mora amin'ny commune tompo eto Antananarivo ny mahita an'izany vola 200 miliara ariary izany isan-taona. Raha tanteraka ireto fepetra ireto izay takiany PDS ny Antananarivo isan'andro. Fepetra voalohany, avela miasa malalaka ny be ny tanàna sy ny filan-kevitra munisipaly hitantana ny tanàna, izany hoe manana autonomie fa tsy songoniny ny fitondrana foibe sy ireo ministra. Fepetra faharoa, omena sata manokana Antananarivo amin'ny maharenivohitra azy, ary fepetra fahatelo, mahazo mindram-bola mivantana ny commune urbaine Antananarivo na eto an-toerana na anivelany, tsy mila miera amin'ny fitondrana faobe. Raha tanteraka namany Ismaël farafaratsiny ireo fepetra telo roa, mora amin'ny commune urbaine Antananarivo ny ahazo an'izany 200 miliara ariary izany. Tsy maintsy asiana resaka kely eto koa ny fanariana fako satria anisan'ny tsikerena ny PDS io. Marina fa tokony anatsara ny fomba fiasany ny samva, kanefa marina koa fa misalovana foana amin'ny asan'ny commune ny ministère ny fanajariana ny tany. Sahiran-tsaina ny AFD, Agence Française de Développement, mpamatsy vola voalohany amin'ity resaka fanariana fako ity, dia mitazam-potsiny izy satria tsy fantany intsony iza no enona, ny commune ve sa ny ministère ny fanajariana ny tany. Raha tsy mino zany teniko izany ianao, averiko indray ny fanazavana efa nataoko teto mikasika andreo tanàna fanariam-pako ho solony Andralanitra satria efa feno de feno mantsy Andralanitra. Tsy nisy dinika nataon'ny ministère ny fanajariana ny tany tamin'ny PDS, tsy nisy dinika nataony tamponina fa avetrany de nanapaka izy fa atao toerana fanariam-pako Antsahamarifoza, Ambohipamonjy sy Anosiala. Misy zavatra telo manodidina nyty fanariana ny fako n'Antananarivo sy ny manodidina ity. Voalohany, ny fikambanana OPCI, faharoa ny tetikasa GIDS, fatelo ny commune 3 Inona moa zany OPCI zany? Zany de raha alavaina organisme public de coopération intercommunale na FIFTAMA amin'ny teny gasy, farimbona firaisana ireo tanàna manodidina Antananarivo. Ny GIDS raha lavaina de hoe gestion intégrée des déchets solides na fiaraha-mitantana ny fako mivaingana eto amin'ny Antananarivo sy ny manodidina. Ireo commune 3 voakasika an'izany de ny commune urbaine Antananarivo, Ambomangakely, Andoharanofotsy, Andranonahôtra, Ankadikely, Ankarobato, Anteiroka, Bemasoandro, Ivato aéroport, Ivato Firaisana, Sabotsinamena, Talatamaty ary Tanjombato. Ny tanjony tetikasa GIDS de fametrahana rafitra maharitra afaka manangona
mitatitra sy mamotika ny fako eto amin'ny fifitama amin'ny fomba manara-penitra nefa amin'ny vidiny mora. Ny AFD no mamatsy 520 tapitrisa euro ka tafiditra amin'izany ny fanamboarana foibe fandevenam-pako na CET, Centre d'Enfouissement Technique. Nisy ny olana tamponina Antsamarofoza, Ambohipamonjy sy Anosiala izay tsy nanaiky atao fanariam-pako satria everin'ny praiminisitra lefitra miandraikitra ny fanajariana ny tany ho bado sy tsy mahavita azy ireo ben'ny tanàna 340 lazaiko teo indrindra ny PDS ny Antananarivo. Ny fanarahana tamin'ny AFD mantsy fa ovana ny rafitry ny OPCI GDS atao EPA mba ho afaka andray fanampiana arabola avy amin'ny fanjakana izy. Ny AFD no anontany ny hevitry ny manam-pahaizana tsy miankina mikasika izany. Tsy ny mbola nivoaka akory ny fangatahan-kevitra nataony AFD dia efa niazakazaka ny praiminisitra lefitra nilaza fa atao toerana fanariam-pako ireo tanàna telo ireo. Za namany Ismail mahita fa olona be erim-po Andriamatoa Edgar Razafindrava tsy finiavana te handoka azy zany satria tsy misy olona azo terena hanao zavatra tsy ho vita. Araka ny obolana frantsay manao hoe à l'impossible nul n'est tenu. Tsy araka ny obolana kanadiana manao hoe raha tianao omelette ianao tsy azonao terena anantody ny soavaly. Matoa tsy mitsoka ady Andriamatoa Edgar Razafindrava na dia tsy ampy aza ny vola entiny miasa na dia ao aza ny antsonjay atao aminy. Za mahita fa manam-pitiavana an'ity tanàna ity izy sy ny ponina ao aminy. Miala tokantrano vao maraina, mahafoy fiainam-pianakaviana, miasa 5 isan'andro raha kely indrindra tsy mody raha tsy amin'ny hariva. Tsy ny ben'ny tanàna Antananarivo ihany no ampijalia ny fitondrana foibe tahaka izany fa ny ben'ny tanàna rehetra eran'ny Madagasikara ka anaovana azafady aminareo mpikambana ao amin'ny faribolana mainty. Atsika ty samby teto fo fa tsy extraterrestre avy any amin'ny planète Mars ianareo. Mifankahay isika ary hitanay ny zavatra ataonareo rehetra satria na ny mampamosavy mandeha amin'ny alina aza tompoko misy mahita. Ny olona tsy mahara-baovao sy ny olona karamainareo ihany no tsy mahita fa ianareo no mafiozy mpambotry an'ity firenena ity. Ianareo no mpanorana ny tsokosoko ny harem-pirenena, andramena, volamena, safira, emeraude, tanalahy sy ny sokatra aza. Ianareo no mpibody ny hainao manjery mpanjakana. Ianareo no mpanampim-bava ny mpanao gazety. Ianareo no miraitsik'ombamponga amin'ny karana, manafatra entana, menaka, siramamy, lafarina. Tsy mandoa akory abanseranana satria ianareo no mpibaiko ireo lehibe ao amin'ny ladoany. Ianareo no mpanoratra ny tany-mpanjakana maro amin'ny anaranareo mianakavy sy ny sisa. Ekeko fa manana ny kilemany Andriamatoa Edgar Razafindrava kanefa raha ampitahaina amin'ny fangalaranareo ny harem-pirenena ny fakona ny Antananarivo tsy afaka kely sy bitika ny fahadisoany Andriamatoa Razafindrava raha oharina amin'ny fahotanareo. Ka aza manao gisalahy ho manketsa tompoko ianareo mpamotika ny Madagasikara indray no mitsangana ho mpanome lesona. Ka torohevitra nomeko anareo mandehana aloha mianatra ny dikany teny hoe esory aloha ny andry amin'ny masonao izay vao hitanao ny fomba anesorana ny sombokazo eo amin'ny mason-dralanao. Feno na araka amby 7 aza ireo kandida rehefa voatsipika ao an-tranonao nianarany ireo kandida motraka araka ireo fitsipika valo lazaiko teo vitsy no sisa ary raha isy ihany fifidianana amin'ny anarana tsy voatsipika no ataovy ny safidinao. Ary resy lahatra amin'izany ianao aza mipetra-potsiny fa reseo lahatra olona 5 fantatrao eto Antananarivo sy any amin'ny faritany. Dia aseva mandresy lahatra olona 5 hafa vaovao izy tsirairay avy dia ho hitanao ny vokany.